dia mamerina ny araba izay efa natolotry ny namana teo aloha. Mihena ny herin'ny Elakim ao amin'ny Fenerivo Atsinanana no misy ny fohibeny amin'izao fotoana izao, izany hoe tamin'ny 7 alina teo. Mizotra miana atsimo hatrany izy ary mahafaka 8 kilometatra isan'ora, mitondra rivotra 520 kilometatra isan'ora sy tafio-drivotra 70 kilometatra isan'ora. Marihana fa mety atoato ny orana sy ny rivotra nefa mila mitandrina fa mbola heverina indray izany. Dia tsy mbola misy fiovana ihany koa ny filazana loza voarain'ireo fatra sy distrika Anara izany, fa mbola filazana miloko mena na loza mitatao ho amin'ny fatra Sava, Analanjorofo, Atsinanana sy Alaotramangoro, tahak'izay ihany koa ny distrika Bealanana, Befandriana Avaratra sy Mandritsara. Filazana loza manambana na ny miloko mavo ho an'ny fatra Vatovavy-Fitovinany, Diana, Analamanga, ny distrika ny Analalava, Antsohi, Port Berger, Mampikony sy Tsaratanàna. Filazana fanairana kosa na ny miloko maitso ho an'ny fatra Boeny, Bongolava, Itasy, Vakinankaratra, Amoromani, Hotomatsiatra sy ny distrika ny Maevatanàna ary ny distrika ny Kandreo. Ny mpampiasa ranomasina amin'ny morontsiraka Atsinanan'ny Madagasikara dia entanina mba tsy mbola hivoaka satria mbola ahery ny ranomasina. Dia mametraka ny mandrapitava tompoklasy tompoko vavy.